يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلدنت نما ناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'ny zao maraina ny zoma izao. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, ity no zoma faharoa ato anatin'izany volana Ramadan izany, ary efa herinandro mahery sady no ny gadina teo amintsika izany volana Ramadan izany. Mandeha tokoa ny fotoana satria efa fahasivy ny volana Ramadan sady atsika ankehitriny. Ka miazakazaka ny fotoana saingy atsika pino Islam dia tokony ahay anararotra amin'ny fandalovan'izany volana Ramadan sy ny fiazakazany zany andro izany, satria matiantoka ho isika ny olona izay natratra amin'ny volana Ramadan nefa tsy voavela ny elokony eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny androany ity dia akaloha hevitra anankiray tsika anisan'ny tanjona lehibe nandefasan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny volana Ramadan dia ny mba ahaizantsika mamey ny sitrapontsika izay manoro lalina antsika na manosika antsika hatrany handeha anao ny ratsy. Volazandreo manampahaizana fa ny olombelona anankiray dia manana fahavalo anankiroa. Ny fahavalo voalohany dia ny devoly na ny shaitany. Saingy rehefa tonga ny volana Ramadan, efa niteny mazava tsara i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe: idha jaa Ramadan futtihat abwabul janna wa ghullikat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Rehefa tonga hozy izy ny volana Ramadan dia nosokafana avokoa ny varavaran'ny paradisa ary tsy misy na dia iray aza mikatona. Ary rehefa tonga ny volana Ramadan dia nakatona avokoa ny varavaran'ny afobe, tsy misy na dia iray amin'izy ireo misokatra. Ary ny devoly rehetrarehetra izay fahavalontsika zanak'olombelona voalohany dia ny fatorany Allah mba ahafahantsika manatanteraka an'izany fanompona, fifehezana sy ny fanompona rehetra ao anatin'izany volana Ramadan amin'ny pahatoniana, ampilaminana, tsy misy mpandrebireby, tsy misy mpaneligelina amin'izany fotoan'izany. Ka ny fahavalontsika voalohany dia ilay shaitany na ilay devoly dia efa fatorany Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kosa ny fahavalo faharoa dia ny sitrapontsika. Io no fahavalo izay antony lehibe nandefasan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny volana Ramadan mba ahafahantsika mamey na mitazona na manohitra n'izany sitrapontsika zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Satria raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, ny sitrapo dia mandidy anao na maniraka anao hatrany hatrany mba handezahanao zavatra voarara na tsy mety. Efa voalazany Allah subhanahu wa ta'ala zany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe: inna an-nafsa la ammaratun bis-su. Tena marina fa ny sitrapo izy dia maniraka anao, manosika anao hatrany hanatanteraka ny zavatra ratsy na ny zavatra voarara. Matetika atsika indrindra ny tanora mahita hoe mbola vo 520 taona, 30 taona izy dia mieritreritra mbola lava ny androm-piainany. Tadidio tsara fa tsy misy olona mahafantatra hoe firy taona ny iainanao eto ambony tany. Tsy misy olona mahalala hoe oviana izy no hiala eto ambony tany. Ary tsy misy olona mahalala hoe raha ny zavatra anjo azy raha ampitso. Noho izany, aza dia matoky tena loatra ianao fa mbola hiaina lava eto ambony tany. Aza dia matoky tena loatra ianao fa hoe aharitra ny aina eto ambony tany ka mieritreritra hoe lava ny taonako ary mbola misy fotoana maro eo anoloanako ka aoka za hanararotra amin'ity fiainana fandalovana ity. Diso izany, aoka anao hanararotra amin'ny fanomponany Allah amin'ity fiainana fandalovana ity mba ahafahanao rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny paradisa, miadana tsy misy mpanelingelina rehefa tonga any amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala miteny anatin'ny Qur'an Karim manao hoe walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ny olona anankiray zay niezaka mafy tamin'ny fanoerana ny sitrapony, fanoerana ireo fahavalony, dia izany olona zany omeny torolalana sy ny sorodalana makany amin'ny paradisa, makany amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mahakasika an'izany sitrapo zany dia ny teny iray tamin'ireo nialolalina antsika amin'ny finoana Islam, ireo manam-pahaizana tany aloha tany, tsy mitsahatra izy ireo mametraka petrabolana ho fananarana sy fakana lesina ho an'ny vahoaka avy aty aorina, dia ny teny izy manao hoe inna awwala shay'in yastahiqqu an tujahidahu nafsuka allati baina jambak. Ny zavatra voalohany ozy izy mendrika sy tokony ho iadiva ny zanak'olombelona, ho toeriny zanak'olombelona eo amin'ny fiainany dia ilay sitrapo izay ao anatiny. Satria nahoana? Fa innaka in intasarta ala nafsika kunta ala ghayriha aqdar. Satria anao ozy izy rehefa anao nahavita nandresy ny sitraponao, nahavita nameny sitraponao, dia ny akoatra izay vitanao mamey azy. Wa in hazamta amama nafsika kunta ala ghayriha ajas. Fa raha anao kosa resy manoloana ny sitraponao, dia ny akoatra izay dia tsy vitanao ny manohitra azy. Ny tiany tenenina amin'izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, ny sitrapo, ny filandratsy ao anatinao raha tsy vitanao manohitra azy dia very anao. Ohatra amin'izany, ny filana ao anatinao te hisakafo foana, nefa tsy vitanao manohitra an'izany dia tsy vitanao mantanteraka amin'ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Ny filana ao anatinao dia te hatory foana na mitaky an'izany torimaso zany, ka tsy vitanao manohitra an'izany dia tsy vitanao mamaky ny boky masina Qur'an Karim, tsy vitanao ny foa maraina mandeha manao salatul fajr, tsy vitanao ny manatanteraka ireo fanompona izay tokony ho ataonao mandritra ny Ramadan sy ny alina zany volana Ramadan zany. Raha tsy vitanao manohitra n'ireo karazana filana madinidinika ao aminao, tsy vitanao manohitra ny zavatra hafa ankoatran'izany. Ka aoka antsika ahay hitazona tsara an'izany sitrapontsika zany, ary ihany koa hamey an'izany fa izany lalana tokana ahafahantsika miala eto ambony tany madiodio ary miaraka amin'ny fanompona any Allah subhanahu wa ta'ala. Indray andro misy manam-pahaizana anankiray antsoina hoe Ibrahim ibn Adham. Rehefa izy mipetrapetraka teo amin'ny toerana anankiray dia nahita ireo miaramila avy nanao ady masina. Nandalo teo amin'ny ilany zany dia niteny izy manao hoe rajantum min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Anareo izy miverina avy nanao an'izany ady masina zany, zany hoe jihad kely, fa makany amin'ny jihad lehibe no miandry anareo ankehitriny. Gaga ireo miaramila reny hoe mbola misy zavatra ve lehibe mihoatra ny jihad zay nataonay, zay nandeha nanohitra fahavalon'ny Allah ary nampandroso ny finoan'ny Allah, mbola misy lehibe mihoatra an'izany? Dia nantany izy ireo wama jihad al-akbar ya Ibrahim, inona ary ilay jihad lehibe zay voalazanao ry Ibrahim? Dia namaly Ibrahim ibn Adham tamin'izay fotoana zay manao hoe jihad an-nafs, ny fanoeranao, ny sitraponao dia mbola lehibe mihoatra an'izany jihad zay nataonao nanohitra amin'ny fahavalon'ny Allah. Satria nahoana? Satria amin'ny fomba ahoana mo ahavitanao mandeha manohitra ny fahavalonao, amin'ny fomba ahoana ho nahazonao zotom-po handeha hiady hanohitra amin'ny fahavalonao raha tsy ny sitrapo tao aminao, vitanao namey azy, vitanao niady taminy, zay vao anao nahavita nandeha tany. Ka ny fanoherana ny sitrapo anisany zava-dehibe tokony ho ataony zanak'olombelona ihany koa. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallama dia niteny amin'ny hadisy manao hoe rehefa tonga ozy izy andro farany, yuqalu yawm al-qiyama, misy feo iantsoantso amin'ny andro farany. Iantso inona? Niteny io feo io manao hoe manaambida shay'an falyati khalfahu. Nizaniza ozy izy nanjo na nanompo ny zavatra hafa ankoatra ny Allah dia aoka izy ho avy hitsangana aorian'izany zavatra izany. Ka ianao raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, raha sanatrika sitraponao mitarika amin'ny zavatra izay ataonao isan'andro dia midika zany fa karazana nanompo ny sitraponao ianao amin'izay fotoana zany. Ohatra amin'izany, ny sitraponao niteny hoe matory dia natory ianao, ny sitraponao miteny misakafoana dia misakafo anao, ny sitraponao miteny miaramy ny olona ohatr' zao, mandana misotro toaka, mangalara, manao zavatra ohatr' zao, dia izany no nankatoavinao izany filana ratsy tao anatinao zany. Dia rehefa tonga ny andro farany
dia ho avy tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay fotoana zay hiteny hoe aoka zay nanompo ny sitrapony dia ho avy hitsangana aorian'izany sitrapony zany dia tonga amin'ny andro farany sanatriavina hitsangana venao aorian'izany sitrapona zany. Tsy piny islamo no tokony anao an'izany fa tokony hanohitra lalandava io sitrapo io. Mila finiavana ao aminao, mila finiavana avy ao anatiny no ahafahanao manohitra an'izany sitrapo izany raha vitanao manohitra an'izany. Indray andro Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dia nogadrainy mpitondra fanjakana teo amin'ny toerana izay nisy azy. Rehefa tany amin'ny fonja izy dia tonga ny mpianany anankiray antsoina Ibn al-Qayyim. Rehefa tonga tao nahita le situation na ny fiainana tao anatin'ny fonja dia nalahelo ary nitomany hoe tsy mendrika anao ry mpampianatra no andeha gejaina no andeha gadraina amin'ity toerana izay tsy mendrika anao ty. Dia niteny Imam Ibn Taymiyah hoe anao ve ozy izy mitomany amin'ny situation izay misy ahy? Dia niteny ilay mpianany hoe eny tena mitomany ary malahelo aho. Dia niteneny Ibn Taymiyah tamin'izay fotoana zay la ya bunayya lastu ana al-mahbus lastu ana al-ma'sur. Tsy zao ozy izy ilay voafonja ary tsy zao ilay azo baboanady. Al-mahbus man habisa nafsahu an rabbi. Ny olona voafonja dia zay nitazona ny vatatenany sy ny fanainy mba tsy hifandray amin'ny Allah. Zany olona voafonja. Wal ma'sur man assarahu hawahu. Ary ny olona azo baboanady ozy izy dia zay olona voatazony izany sitrapony zany ka tsy navita nanatanteraka ny tenany Allah na ny teniny Allah na ny zavatra nampanaoviny Allah subhanahu wa ta'ala na ny didy zay napetraka ny Allah tety ambony tany. Ka ny olona tratra baboanady, ny olona voafonja zay tsy misy fifandraisana amin'ny Allah, zay voasambotra n'izany sitrapony zany ka tsy afaka manohitra intsony fa manao zavatra zay tiany atao eto ambony tany noho n'izany sitrapony izany. Amarantsika azy dia misy ray tamin'ireo manampahaizana tany aloha ihany koa. Rehefa izy mahita ny sitrapony te hiadana nefa tsy afaka miadana ary te hanompo ny Allah nefa indraindray mivadibadika amin'izany fanomponany Allah dia nanontany tenany izy manao hoe ya nafs, o ry vatatenako, aina anty, aiza ny toerana izay tena misy anao? La anti min al-muluki fatatanaamina kama yatanaamu al-muluki. Ianao ozy izy dia tsy isan'ireo mpanjaka ka andeha hiadana sy anao ny sitraponao tahaka ny fanao n'ireo mpanjaka. Wala anti min al-ubbati fataktaribina ila Allah kama yaktaribu al-ubbati. Anao koa ozy izy tsy isan'ireo mpanompo ny Allah, mpankatoany Allah ka andeha hanakaiky ny Allah amin'ny alalan'ny fanompona, amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa izany. Fa aina anty, aiza ary ny toerana tena misy anao? Zany teny zany dia manome lesona lehibe antsika. Indraindray antsika te hiadana, te haka fiainan'ireo mpanjaka, te haka fiainan'ireo olona manan-karena, te haka fiainan'ireo olona zay hoe tena ambony eto ambony tany, saingy tsy vitantsika zany noho ny inona, noho ny tsy fananantsika. Ary indraindray ihany koa antsika te haka toeran'ireo olona mpanompo ny Allah, ireo tena mitian zany finoana zany nefa mivokatra ny sitrapontsika dia tsy vitantsika izany. Eny fa hatramin'ny foa amin'ny maraina mandeha mamonjy salatul fajr tsy vitantsika. Eny fa na dia hoe mandeha manao an'ireo sola, mamaky Qur'an, indrindra amin'ny volana Ramadan tsy vitantsika. Ka aiza ary ny toerana misy antsika? Tsy anisan'ireo miadana ary tsy anisan'ireo tena manompo ny Allah. Ka aoka antsika rehetra mba samy andinika ny sitrapontsika, maniraka antsika makany amin'ny ratsy, ny sitrapontsika manakana antsika mba andeha hiaina hiaraka amin'ireo olona tsara, ny sitrapontsika manakana anao hanao ny asa soa, hanao ireo fanompona zay nididiny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka manomboka androany aoka antsika hanohitra an'izany sitrapontsika zany ary aoka antsika hiezaka indrindra amin'ity volana Ramadan. Mbola averintsika ilay teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe khaba wa khasira kullu man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu dhanbu. Fa tiantoka lehibe ho an'ny olona anankiray nahatratra ny volana Ramadan nefa tsy voavela ny elony. Ka mangataka amin'ny Allah atsika rehetra izay nitateraka ny fifehezana mba ho voavela ny elontsika ary isan'ireo miditra ao amin'ny paradisa amin'ny alalan'ny ilay varavarana antsoina hoe Ar-Rayyan izay idirantsika amin'ny andro farany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity andro anty. Misaotra anao naraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله